Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Manomboka androany ary aharitra herinandro ny asa sosialy ataon'ny vady ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sy ny fikambanana fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara manerana ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra tsy atao sakana tsy anakaiky sy amaly ny filan'ny vahoaka ny fikasan-dratsy ataon'ny hafa hoy Ramatoa Eliza Randrianirina tetsy Andohatapenaka mbola tsy vonona moa izay vaovao izay fa entina aminao havantany vao vonona. Hiditra amin'ny lafiny fahasalamana avy hatrany isika efa afaka atao maro antsetra ny fandidiana ireo karazana aretina maro noho ny fisiany fotodrafitrasa moderna sy fitaovana manara-penitra ny hena noho izany ny fahasahiranany mponina amin'ny fivezivezena makany Tomasina rehefa misy mila fandidiana sy misy fahasarotana. Ny maro antsetra raha teo dia anisan'ireo tanàna sarodalana manentana hatrany mponina amonjy toeram-pitsaboana ny mpitsabo rehefa misy ny tranga mampiaya maharitra Ramarikoto eo amin'ny sariny Toutson François. Avy any Mahalevona tanàna miala 5 kilometatra eto an-tampon-tanàna ny maro antsetra Ilusette manantona hopitaly izy noho ny aretina mahazo ny rahavaviny. Zahay avy Mahalevona tondra marara aty amin'ny hopitaly zahay tonga taty tamin'ny dimanche igny nangalalakana spesialy tonga tato zahay vakarakara fa mbola miamby ny résultat-na analyse-nay zegny zahay mipetraka akatoky marary agnatin'ny kibonazy jiaby ny maviavy azy jiaby akao marary nagnano écho nagnano analyse sy valiny andrasanay zay mandeha amin'ny chirurgie. Efa polotra amin'ny 10 isam-bolana ny olona mandalo fandidiana ato amin'ny hopitaly be ny maro antsetra maro anisa amin'ireo ny vehivavy sarobiderahana saika efa vita eto an-toerana avokoa ny fandidiana rehetra. Ny hopitaly raha teo dia manana générateur d'oxygène. Ny anay moa zany manana zany atao hoe DI urgence chirurgicale sy gynéco-obstétrique zay toute urgence zao azo atao aty maro antsetra zany hoe zany na ny opération césarienne rehetrarehetra ny appendicite aiguë ny hernie étranglée sy ny sisa azo atao aty dia ny péritonite koa azo atao aty maro antsetra. Ny fitaovana aloha amin'ny manara-penitra azy ahafahana miasa ary mahafapo ny fitaovana zay azonay ato. Ny fanatonana toeram-pitsaboana no ahafantarana ny soritra aretina mahazo ny marary iray. Niakatra taty igny tsy mbo nandeha tamin'ny hopitaly akato nandeha amin'ilay ivelambelan'ny madinidinika nanjary ela zay ny aretiny tsy tonga tamin'ilay tegna fitsaboavana izy fa niafatra tiako izy ka lafa misy raha marary tsy tondratondra anao aminay magnantogna mpitsabo amin'ny foibeny aza manao dokotera tiena dia rehefa misy zavatra mampiahiahy mikasiky ny fahasalamana dia manatona mandray an-tanana foana zay ato. Ho an'ny fitsaboana ny tazimoka ny tuberculose ary ny sida kosa dia maimaim-poana ny fanafody ilaina hatrany ny manaraka atsakany sy andavany ny toromarika omen'ny mpitsabo. Fa miara-misalany sampandraraha miaro amin'ny fikojakojana ny hopitaly sy ny fampandehanana azy mba hisitrahan'ny mponina ny fandraisana an-tanana araka ny tokony ho izy ny eo anivon'ny préfecture dia manolo tanana amin'ny famporisiana ny mponina anaraka ny toromarika sy ny fanentanana makasika ny fahasalamana. Ankoatr'izay ny fiara-miasa amin'ny sehatra maro samihafa mbola maharitra Ramarikoto ihany sy Toutson François. Moderna ny fotodrafitrasa maharaka ny teknôlôjia ny fitaovana ampiasaina manana générateur d'oxygène ny hopitaly ny maro antsetra afaka ny olana ho an'ny mponina amin'ny fitsaboana mba tsy mivezivezy makany Tomasina intsony. Maro antsetra raha teo dia mitoka monina tena sarodalana. Ao anatin'ny fandaharan'asa ny fitantanana ny distrika ny maro antsetra ny fiara-miasa amin'ny mpiasa ny fahasalamana. Fiaraha-mientana amin'ny fanentanana ny vahoaka tamin'ny alalan'ny tournée administratif na ny fisidinan'ireo
commune tsirairay avy ihany tonga hatrany amin'ny fokotany na izay solon-tena-mpanjakana na médecin inspecteur sy ireo mpiara-miasa aminazy akaika na ireo membre ny OMC na solon-tena population dia samy mitondra ny anjara brikina amin'izay fanentanana zay ary nandritra nataontsika hoe efa bolana teo dia commune 7 ao anatin'ny 20 no vita fanentanana nazo tombony manokana ny districtny Marosetra ny faritra Ambatsoa ny fisian'io hôpitaly Manarapenitra io miantokaina mamelonaina ny concentrateur d'oxygène zay misy ao dia tombony goavana zany raha taloha nanafatra tany Tamatavy dia izay indray zany zao ny anafarana Antala manafatra eto Mananara manafatra eto irasika malala fa izany Marosetra zany dia toerana sarodalana. Ponina salama lavitry ny kolikoly antoko ny fampandrosoana zava-dehibe noho izany ny fiarahamintan'ny rehetra. Manao aso avy ihany koa amin'ireo vahoakasika zany ny fanarana ny fanentanana zay atao satria ny anso asika ny tadiavan'ireo mpiasetra amin'ny fahasalamana ireo tompo-pahasalamana lavitry ny kolikoly misindry ny vahoaka ary ny vahoaka ny andrianana. Miompana amin'ny fanaovana vaksiny ny fitandrona ny fahadiovana ny ady amin'ny aromotana sy ny tokony anatonana tompo-pahasalamana ny fanentanana atao eny anivon'ny fiarahamonina. Zay ny tany maro antsetra fa ho any amin'ny distrikany Manakara indray aloha isika atao amin'ny commune Ambanivohitry Sasinaka distrikany Manakara no nosafidina nankalazana ny andro maneran-tany ho an-drano ho an'ny faritra Fitovinangy ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia ny azo fototra ho an'ny olona rehetra ny fisitrahana rano fisotro madio ka etsika fanentanana ny daholobe hikajy ny tontolo iainana sy ny tontolo ara-pahadiovana no nentina na mariana izany tany an-toerana Rokira ty Anjanahary sy Serafin Andriamanjaka. Fanambiny ONG SAF FDKM ao anatin'ny tedikasa Diotafa ny ahafahany olona rehetra misitsaka rano fisotro madio ny fanadiovana sy fidiovana manome lanja ny fanjairetsakafo izay tsy afa-misaraka amin'ny rano ho an'ny faritra Fitovinangy teto amin'ny commune Ambanivohitsy ny Sasinaka distrikany Manakara no nankalazana ny regionaly ny andro maneran-tany ho an'ny rano. Ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia zo fototra ho an'ny rehetra ny fisitsahana rano fisotro madio. Niatsika sy nanome voninahitra izany teto Sasinaka ny lehiben'ny faritra Fitovinangy Razafitsindrahofa Jean Brunel nitondra hafatra sy nanome toromarika ny fiarovana ny tontolo iainana mba hahafahantsika misitsaka rano fisotro madio ho lovain'ny taranaka. Ny rano zany dia mitazona ny fisian'ny fananana aina ka ny zava-manan'aina aby zany na olombelona io na zava-maniry na biby rehefa tsy mahazo rano dia maty. Io rano ndre rano boka tsy avy fahatany io fa misy raha mamelogna anazy. Ino raha mamelogna loharano? Atiala. Raha lany io atiala io maty aby loharano ankarenagny. Dia zay tsy maintsy hitandrematsika tsara fa tsy tsara ny mandripaka ala, tsy tsara ny manapatapaka hazo, tsy tsara ny magnano tavy. Rehefa maty ny loharano, maty ny hosy, maty ny hosy, maty ny tanimbary, tsisy ambolena koa. Dia ino koa raha hoanina piso. Dia mbola misotro rano tsika amin'izao fotoana izao dia mieritreritra hoe tsy ho ritra le rano. Ary izay zavatra nefa izay fanentanana izay no anisan'ny fanamingeza be ao anatin'ilay tedikasa izay tanterana eto anentanana antsika mba hanome lanja an'izany rano izany ary tsy ny rano ihany fa tsy afa-misaraka amin'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana mba hiara-dalana zany ny fampandrosoana. Ny 20 isanjato ny mponina malagasy dia tantsaha avokoa tsy afa-mivelona izany raha tsy misy rano na fambolena izany na fiompiana koa andao isika hiaro ny rano mba ho lovain'ny taranaka faramandimby. Mivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika navadika ho fikambanana ilay anarana hoe raitra izay anaran'ireo andian'ny nivoaka tao amin'ny sekoly ambony ENS Fianaratsoa tanjona ny mba ahafahana izy ireo misehatra sy miditra lalindalina kokoa amin'ny fanaovana asa soa eny anivon'ny fiarahamonina sy ny toeram-piasana misy azy ireo tsirairay avy manerana ny Madagasikara. Io no nisongadina nandritra ny fankalazana ny 15 taona ny voany andian'ny raitra izay natao teny soavim-bahoaka Antananarivo Aurelia Rafringa sy Mamy Ravoafisan.
nahatsapa ireto andiany raitra izay nivoaka tao amin'ny sekoly ambony fianarantsoa fa tokony ampiarina eny anivo ny fiarahamonina sy ny toeram-piasana misy azy ireo tsirairay avy ilay fahaizana norantovony mahakasika ny fampandrosoana navadika ho fikambanana raitra noho izany ilay andiany raitra 5 taona lasa efa miasa daholo ary anatina ministera samihafa any dia manana traikefa zany maro lafy ireo olona ireo akoatran'izay formation efa azonay izay dia izay zany no eritreretinay mba hahatonga an'izay hivaingana dia navadika ho association ilay promotion fa tsy hijanona ho mari-pahaizana fotsiny misehatra kosa miresaka fampandrosoana fanampianan'ireo mpiarabelona zany arak'ilay formation sy ilay andraikitra isan-karazany izay maro lafy ao anatin'ilay promotion na association zany amin'izao fotoana izao dia izay ny antom-pisiny hoe andao sika andray anjara izay mba vitantsika araky ny hoe nisy fahaizana ny ratovana efa voavolavola ny drafitrasa rehetra hanasoavan'izy ireo ny mpiarabelona na molavola koa zahay tatia ny drafitrasa ny fanasoavana sosialy sy ireo sehatra rehetra azonay ampiarana ny fahaizanay tsirairay avy arakaraky ny sehatra zay azony tsirairay tondrana an'izay asa sosialy zay zany tsara zay zahay rehetra mba mandray anjara ary zay mihitsy nitanjonay andray anjara reny olona amin'ireo développement personnel reny amin'ilay olona petrapetraka reny ansoavy no nataon'izy ireto ho an'ireo namany ny andiany raitra izay mbola manodidina ny 400 miparitaka manerana ny nosy tsy tonga teto mba ho tonga anatevin-daharana ity fikambanana raitra ity hitondra sy ampiatra ny anivony sehatra rehetra eny ilay fiofanana norantovon'izy ireo tsirairay avy momba ny fampandrosoana tao amin'ny sekoly ambony ENS Fianarantsoa nampahafantarina ny farany herinandro lasa teo ihany koa ny fisiany tetikasa Electeco tetikasa iray hitondrana ny etaeta ny olom-pirenena rehetra indrindra fa ny vehivavy tanora ary ny olona manana fahasembanana isy fandarana 20 mahery ahovokarin'ny coalition des radios amin'ny alalan'io tetikasa io ahafahana mitondra hafatra ao anatina loha hevitra maro mifandraika amin'ny toetra raha misy ankehitriny ka faritra 3 no anomboana ny tetikasa dia ny faritra Analamanga vakina karatra ary ny faritra Vatovavy fanadihadiana eo amin'ny sariny mamy Ravoafisan. Mbola maro amin'ny olom-pirenena indrindra fa ny vehivavy tanora ary ny olona manana fahasembanana no tsy mahazo sehatra ampy anehoany hevitra sy andraisany anjara amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana coalition des radios no nahitana fa maro ireo feo tsire ireo hevitra tsy avoaka nefa mitondra vahaolana ho an'ny fiarahamonina izany no namolavolana ny tetikasa Electeco hitondrana ny feon'ny olom-pirenena rehetra ao anatina fandaharana amin'ny onjam-peo ho fanajana ny zo ny tsirairay. Ny tanjona araka ny tenenina izay zany dia tena izay ahafahana mampihely an'izay feo izay mba mampipita hafatra maro ao anatin'izay Electeco izay eto Madagasikara zany. Hevitra maro no voizina ao anatin'ny tetikasa isan'izany fampahafantarana ny adidy sy andraikitra ireo olom-bofidy sy ireo olom-botevy ny ankoatran'izay dia eo ihany koa ny resaka tamberina andraikitra ary ny sosiadidin'ny olom-pirenena ka ireo fikambanana na olona manam-pahaizana manokana izay misehatra momba an'ireo loha hevitra ireo dia afaka mifandray mivatana amin'ny coalition des radios satria fandaharana 20 mahery zany no vokarina hoentina ampitana ny hafatra manodidina andreo. Ireo fandaharandreo ihany koa dia entina hizarana momba ny traikefa sy ny etaeta n'ireo vehivavy, ny tanora ary ny olona manana fahasembanana manodidina izay hoe firotsahana eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny tontolo politika izay. Efa talohan'ny fifidianana no namolavolany coalition des radios ity tetikasa Electeco ity fa izao vao nampahafantarina ny fisiny ary asa amin'ny faritra 3 dia Analamanga vakina karatra ary Vatovavy. Nosafidiana anaovana ity tetikasa ity ihany koa ny ao Komoro noho izy maro fikambanana mpiaro ny zon'olombelona. Loha hevitra mitovy no voizina amin'izany dia nitondra hafatra mafonja amin'ny alalan'ny famokarana fandarana amin'ny onjam-peo anomezana sehatra ny olom-pirenena rehetra aneho hevitra sy andray anjara amin'ny raharaham-pirenena. Lafiny fanabeazana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao nahitapa ombiazana ary hotohizana amin'ity taom-pianarana ity ny fanatanterahana ny ora fanarenana isan-kerinandro ho an'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga fototra ao amin'ny kilasy T2, T3, T4 ary T5 atao amin'ny Cisco ny Faratsio ka natao tao amin'ny commune Vinanoni ny atrikasa fanomboana izany rahantsika ny fanadihadiana.
Ny tombotso kelikely manatratra ny tanjona ho 80% izay takin'ny ministera sy ny mpiara-mombonantoka ny fifehezan'ireo ankizy mpianatra amin'ny ambaratonga fototra taona faharokatra amin'ny taona fahadimy eto Faratsio ny taranja asa marika amin'izao fotoana izao. Raha 20% tany ho any izany ny taona 2024. Eo koa ny fisorohana ny fitsoan-daran'ny mpianatra an-tsekoly amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ny vondron'olona ifotony na ny VOI eto amin'ny Sisco Faratsio. Efitra tapaka nandritra ny fiainana voalohany tao teto amin'ny EPP Tsarazafy komuna avy amin'ny Atsimo teo amin'ny tompona andraikitry ny fanabeazana rehetra sy ny tambazotra VFF amin'ny tito ampianarana ity ny fisian'ny ora fanarenana 9 ora isan-kerinandro ho an'ny taranja kajy. Izy io moa zany dia tafiditra ao anatin'ny programan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena hanatsarana hampandrosoana ny fahaizan'ny zanaka malagasy zany mahafehy ny matematika dia ny raha antsika mahita indreny moa zany fa 20% no tanjona amin'ity hatramin'ny septembre 2027 dia nitratratsika zany hatramin'ny FTVFF izay natao teny Miandrarivo dia tratratsika ny 420%. Ny teknika entina hanatanterahana izay hoe 20% ny fahafehezan'ny zaza malagasy ny matematika izay moa zany dia ny atao hoe auto apprentissage na fianara-tsamrery zany ankizy zany ampindreo volontaire zany mahazo fifanana. Nanotrana ary nitondra fankahirezana feno ireo mpanabe hanoho ny ezaka fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teto Faratsio Ramilson Menjanary ny komina Valabe tokana indray no hampiatrano ny fionana manaraka ho an'ny VTVFF ny 4 Jona 2024 avy izao. Zay ny tany Faratsio fa nahazo efitrano fianarana miisa 4 ny lycée Anjomana Andizana any amin'ny distrikany Manandrina vokatry ny fiara-miasa teo amin'ireo olom-boafidy sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ka taorian'ny fahavitany fotodrafitrasa dia natolotra ny tompon'andraikitra tamin'ny fomba ofisialy ny fanalahidy Akeny Maminiaina sy Pirette Rakotovao. Tamin'ny taona 2024 no nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena ny fijoroan'ny lycée teto Anjomana Andizana na dia mbola tsy nanana fotodrafitrasa mahalo tena aza tamin'izany fotoana ka ny sekoly ambaratonga fototra sy ny commune no nampindrana efitrano azy ireo na ahafahana nanao ny fampianarana. 10 ny isan'ny mpianatra tany am-piandohana ary mpanabe miisa 7 no nampiodina ny lycée. Ankehitriny mitombo ny mpianatra izay efa mahatratra hatrany amin'ny 20 ka nanao ezaka ny ben'ny tanàna sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra niaran'ny sala nanangana efitrano fianarana miisa 2 ka vokatry ny finiavana nananan'izy ireo dia nanolotra efitrano fianarana 2 fanampiny ny solombavamboaka voafidy tato amin'ny distrikany Manandrina filoha lefitry ny antenimieram-pirenena fahatany Fianaratsoa ka ny ampahany dia nalaina tamin'ny famatsim-bolany Siady izay ny vidianana simenitra sy tafo fanitso raha toka volany madiodio no ny vidianana ny biriky manontolo sy nandoavana ny karaman'ny mpiasa. Fananganana fotodrafitr'olona izay rahantsika manabe zany dia ao ny mpampianatra, ao ny mpianatra ary eo ny ray aman-dreny araky ny teny tao hoe tokotelo na masanan'andro izany fananganana fotodrafitr'olona izany. Ny faharoa dia ny fananganana fotodrafitrasa izay kolokoloana ny fotodrafitr'olona. Mila manana fotodrafitrasa tsara sika sy manaraka ny norma tokony ho izy mba ahafahantsika manatratra ny tanjona dia miezaka izy ahay mpitondra olom-boafidy ben'ny tanàna ny tenako solombavambahoaka dia nametraka an'izao fotodrafitrasa zao mba ho an'ireo taranakisika ireo tompokilasy tompokivavy. Sy mora manao an'izany satria mitaky finiavana, mitaky fifankatiavana ary mitaky fifanomezan-tanana ny fananganana izany fotodrafitrasa izany. Torak'izay ihany koa ny fananganana fotodrafitr'olona. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ireo tompon'andraikitra ny fanalahidy ary afaka ampiasaina avy hatrany ireo fotodrafitrasa ireo satria efa vonona avokoa ny rehetra hatramin'ny W avy amin'ny fitondram-panjakana. Tonga ny solotena ny ministera tompon'andraikitra nandritra ny fanolorana ny lycée teto Anjomana Andizana ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena Morony Mani Nastina Arapanjato.
lafiny tsy fandriam-pahalemana halavo ny bala ny polisy pirenena ilay jolay koizana amin'ny famakina trano atao Port Berger sarona teny aminy nandritra ny hafanenjena azy ireo fitaovam-piadiana fampiasany amin'ny asa ratsiny sy ireo entana alatra Ibrahim Omar solotena ny televiziona malagasy any Port Berger. Jolay rendahiny koizana amin'ny famakina trano antsona amin'ny anarana hoe dola sahabo efapolo taona mahery no lavony balany mpitandro ny filaminana eo anivony polisy pirenena. Tratra tamin'ny ty olon-dratsy ty avokoa fitaovana zay ampiasainy mamaky trano isan'izany basipolita vita gasy mesobe ary ireo fitaovana zay avy nangalariny toy ny moto solosaina finday vola amin'ny tapitrisany zay mbola tsy hita atreto ary lamba fitafy isan-karazany. Tsara saivina fatao amin'ny fokotany tsara rivotro teto amin'ny komina ambony vohitry Port Berger voalohany no nahasarona sy nahalavo an'ity olon-dratsy ity. Dola izay dahalo rendahiny efa tsy mahafantatra raha mbola hita amin'ny faritry ny Port Berger sy ny avaratra ny nosy any amin'ny faritry ny Ambanja sy ny Sambava. Dia vao nahitanay zany Andriamatoa Dola avy hatrany dia niditra tao anatin'ny tranony naka amin'ny fitaovam-piadiana noho izany voatery zahay mpitandro ny filaminana izay nitariako tsy maintsy nampiasa ny fitaovana teny aminay ka nitifitra nahafaty Andriamatoa Dola. Rehefa voatifitra moa Andriamatoa Dola dia niroso tamin'ny fisavana zahay tratra tao ireo entana rehetrarehetra. Mangatakatrano ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ity chef commissariat Port Berger ity mba hatratrarana ny tahaka itony. Noho izany tompoko eto zahay dia manamafy fa vonina ny iara-iasa aminareo vahoaka ny Port Berger sy manodidina aza misalasala ianareo fa namanareo amin'ny polisy nasionale. Lafiny kolotsaina no anoizantsika ny fampalalam-baovao no marina tamin'ny joroasina omby sy fampisehoana rajavakanto nentim-paharazana toy ny vazo vakisoa ny alamady be ao an'ny fikambanana hampitakasina nolovaina tamin'ny taolo malagasy izay mitanteraina teny Ambatondradama commune Ambohimangarova tanjona tamin'izao hetsika izao ny tazomana trany ny soatoavina maha-malagasy Lalatina Jerikosy Michel Ratovo. Toninandro iray manana ny anjara toerany eo amin'ny fomba malagasy ny volana alamady izay fotoana anandratana ny asina eny amin'ny fiarahamonina sy ny isam-batan'olona. Teto amin'ny vohitra Ambatonandriana Ambatondradama no nanamariana ny loha volana ho an'ny fikambanana mpitakasina ka nanaovan'izy ireo ny joro indroa-taona ho fangataham-pitahiana amin'Andriamanitra Andriananahary mba hosoa ny taranaka. Mampiavaka ny andro azy zany tena ezahana ampiroboroboana mihitsy amin'ny fakamasinan'ny olona ny volan'ny alamady io. Izy io manko volan'ny alamady no arahany eto ary zay koa ny fomba gasy zany dia io alamady be io tsy nambolan'ny alamady izy zany zay teraka androany izy zany io raha moa samy manana fijereny azy. Ny teny atsipotsiny zany dia tokony ahihana masina ny azy zay zany ny tena teny atsipy ary tokony atsapa ihany koa sotoavina zany ny toy izao fa tsy manalavitra ny finoana zay misy eto amin'ny tantsika izao. Nampatsahivon'izy ireo hatrany fa mandritra ny tsinam-bolana sy ny fenomanana alamady dia azo atao hatrany ny manamarika izany vanim-potoana izany. Fa misokatra amin'ireo hainao manjery tsy miankina havonina iara-iasa amin'ny fitalevam-patry ny serasera sy ny kolotsaina ao Alaotra Mangoro ny fiara-miasa izao no natao mba hanamafisana ny ezaka ampiroboroboana ny kolotsaina Flavien Randriana Antenaina sy Hafetrana Rindra samy manana. Misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo haino manjery tsy miankina sy ireo mpandala ny kolotsaina malagasy ny fitalevam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina Alaotra Mangoro. Manamarika izany izao fiaraha-miasa amin'ny TV Plus Ambatondrazaka izao ny fitrandrana sy ny famokarana fandaharana ny zava-misy marina tetỳ Alaotra nandritra ny tolom-panafana 770 mitondra ny lohateny sorona i Alaotra.0. Zava-dehibe tokoa izao hoy ny talehi-paritra voalaza satria dia ny fahafantarany ny taranaka fara-mandimbin'ny tantara dia mamelona ny am-po-pirenena ary manamafy hatrany ny fitiavan-tanindrazana. Zava-dehibe ho an'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny izao fiara-miasa amin'ny mpanao gazety izao amin'ny famokarana fandarana izay tahiry moa zany ny fahatsiarovana ny tolom-panafana 770.
Ny tolom-panafana toa dia isan'ny tantara tsara mifantatry ny be sy maro indrindra ny talora ny taranaka tia aoriana satria ny fahafantarana ny tantara zay dia isan'ny mamelona ny ambom-pirenena ary manamafy hatrany ny fitiavan-tanindrazana. Inona ny zava-misy taty aloatra satria raha ny fikarona natao dia ny mponina taty aloatra misy natao solona tao anatin'ilay vagoan-moramanga izay tena anarazy io manko hoe vagoana ambatona zaka fa taty aoriana natao hoe vagoan-moramanga ny raha latsaka tao. Inona ny zava-misy taty amin'ny faritra loatra taty dia izay navotra ao anatin'ilay oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe solona ialoatra tamin'ny raha 7 andeha amin'ny voalohany ihany ity navoaka tamin'ity taona 2024 ity fa ny taona 2024 izany hoe ny 70 taona ny fahatserovana ny tolom-panafana 727 dia voaka ny andininy faharoa. Araka ny fanana rahantsika azy atao anatin'ny vaovao an-tsary omaly alina dia teto Antananarivo Moramanga mananjary ary manakara ny fankalazana ofisialy ny fanamariana ny 7 martsa tsy ahy tamin'ny tolom-panafahana 727 araka izany dia nisy avokoa nefa ny fanamariana tany amin'ny faritra rehetra manerana nosy ho arahantsika mitambatra izay vaovao izay. Teto amin'ny fiangonana anglikana no natao ny vavaka resam-pinoana fangataham-pitahiana ho an'ny firenena sy ny mpitondra fanjakana ary ho an'ireo mpiray tanindrazana rehetra mba samy hirotsahany andony lanitra amin'ny fahitsiana sy fifankatiavana ary firaisampo ho tombotsoan'ny Madagasikara izay teo ambany fitarihan'ireo filoham-piangonana FFKM Androy. Feno 7 taona amin'ity taona ity ny tolom-panafahana nataon'ireo mahery fon'ny firenena ho an'ny fanafahan'ny Madagasikara. 7 marsa 727 7 marsa 920 tolom-panafahana fagnavozana ny fitiavan-tanindrazana 7 taona lasa taty aoriana tsaroana fonina ireo mahery fo ary ireo rahalatsaka tamin'izany noho ny fitiavan-tanindrazana fametrahana fehezam-boninkazo tao amin'ny tsangambato ny mahery fo ao amin'ny jardin place Kabary no nataon'ireo manampahefana notariany prefeny Antsirana na mananjara lycée ivony fanamariana ny daty ny tolom-panafahana 727. Tantara velona ary miraikitra ao am-pon'ny malagasy ny tolom-panafahana 7 marsa 727 nomendanja izany rahalatsaka sy famoizana haina ho an'ireo mpitolona tato amin'ny distrika Antanambaomanampony ka nisy teto ny fametrahana fehezam-boninkazo teto amin'ny fasan'ny mahery fo sy ny teto amin'ny tsangambaton'ny mahery fo ny aloavana fibaikona ara-miaramila izany ka nandritran'izay ihany koa ny redonana ny hira ampirenena malagasy sy ny hira fanevan'ny MDRM. Natomboka tamin'ny fitondranam-bavaka ny firenena tao amin'ny fiangonana Adventista ny asabotsy 1 marsa lasa igny ny fanokafana ny lanonam-patsarovana ny tolom-panafahana 727 izay feno 7 taona katroka tamin'ity taona ity notohizana tamin'ny vavaka iraisam-pinoana no karakaray ny FFKM no tanterahina teto amin'ny fiangonana FJKM Tranvato famojena ny tolakandro ny sabotsy 20 mars nandritra ny fitoam-bavaka natao rehetra dia namoafoazana tao ampon'ny malagasy ny fitiavan-tanindrazana ary namakafakana ny lohahevitra tolom-panafahana fanavozana ny fitiavan-tanindrazana. Fitoam-bavaka ny raisam-pinoana teto amin'ny FJKM Mansourbe faharetana no nisantarana ny andro ny 7 marsa ho fahatsiarovana ireo mahery fo ho an'ny firenena sady vavaka ho an'ny firenena ihany koa izany. Tamin'ny 7 ramaraina kosa no nigadana teto amin'ity fasan'ny mahery fo ity ny lehibean'ny distrika sy ny commandant de compagnie Ansourbe nanao ny fisafona ny Andriatafika Arapomba miaramila izany. Isan'ny reharehan'ny komina ambanivohitra Sambongamarina ny andraisana ovaka ny fasan'ny Rabozaka. Rabozaka Ramasoandro Mahamay niaraka tamin'ireo namany Rabevazana sy Iray Mibetsy Misaraka dia isan'ireo mpitolona natahoran'ny vazaha-mpanjanaka tamin'izany fotoana izany. Raha mbola hita eto ankehitriny ny fasan'ny Rabozaka ary mbola misy taranaka Rabozaka ihany koa eto amin'ity commune ambanivohitra Ambongamarina ity. 7 taona aty aoriana
tsarona foana ireo mahery fo sy ny raha latsaka nandritra ny tolom-panafahana tamin'izany ho lesona entina anatsarana sy ampandrosona ny firenena ho an'ny vahoaka rehetra. Tonga ny fanotrona sy nanome voninahitra izao fotoam-pahatsiarovana izao moa ireo manam-pahefana rehetra teto an-toerana fa indrindra ireo olobe sy olo-manakaja sivily sy miaramila. Tolom-panafahana fanaovaozana ny fitiavan-tanindrazana. Anisan'ny tena nahitana ny tolona mivavay 7,700 ny taty amin'ny faritra Moramanga. Nanamarika izany ny tabataba sy raraha fitifirana tamin'ny wagon izay nisy ny ramandrika na afatesana malagasy maro. Toy ny isa-taona dia toerana telo no entina nanamarihana ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana amin'ny alalan'ny fametrahana fehezam-boninkazo amin'ireo fahasamby mahery fo isan'izany ny tesy Moramanga ambony izay notarian'ny prefet Ambatondrazaka sy ireo olom-boafidy sy olom-boatiendry ary ireo manamboninahitra sy sivily aty amin'ny faritra loatra mangoro. Taorian'izay dia nitota amin'ny fametrahana fehezam-boninkazo tao amin'ny fasan'ny mahery fo lehibe ampanihifana izay notarian'ny filohan'ny fanaovozana ny kolonel Mikael Andrianirina notron'ny solitena ny mpikambana amin'ny gouvernemanta ny filoha-lefitra ny antenimieram-pirenena aty amin'ny faritany Tomasina sy tompona andraikitra maro. Mitaky fiovato-etsaina sy fomba amam-panao amin'ny rehetra ny fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana. Lohahevitra noraisina tamin'ny titaona 420 ity ho fahatsiarovana ny fanamariana ny tolom-panafahana tamin'ny 7 Martsa 1790. Nandritry ny etsi-pahatsiarovana notsindrin'ny prefet-ny Fianarantsoa ny amin'ny ampanjakana ny fahamarinana sy ny rariny eto amin'ny tany sy ny firenena ary indrindra ny fanarahana ny fanjakana tandalana sy ny fitondrana tsara tantana ahatrarana ny tanjona Madagasikara mandroso. Nanakoako teo amikanja 7 Martsa teto mampoko ny ilay hirany tolom-panafahana manao hoe mitsangana ry tanora izao noandro sady ora nandritra ny hetsika fanamarihana ny tolom-panafahana 7 Martsa 1790. Nisy ny masina nataon'ireo mpitandro filaminana sy ny fanaterana fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangambaton'ny mahery fo. Nanontrotra ny hetsika rehetra natao ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto mampoko ny lehiben'ny distrika, ny ben'ny tanàna, ireo lehiben'ny sampandrara rehetra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, indrindra fa ireo Sozabe raha ny aty amin'ny distrikny Ambilobe ho amin'ny fanamarina ny tolom-panafahana amin'ny fitiavan-tanindrazana izay ny koragniny ny andro alahady 7 ny volana Marsa tamin'ny 7 ora sasany marandray ny fisafoana ny andian-tafika notary ny lehiben'ny distrikny Ambilobe niaraka tamin'ny commandant des compagnies de la gendarmerie nationale tao ny fametrahana ny fehim-boninkazo tamin'ny tsangambato-pahatsiarovana ny tarika izay ny lehiben'ny distriky ireo olom-boafidy ny fikambanana maro samihafa. Taorian'izay vakabaro tokana nandraisan'ny lehiben'ny distrika anjara fivolagnana. Fitombavavahana firaisampinoana fangatapitahina ho an'ny tanindrazana notariany zareo anivon'ny FFKM natao teto amin'ny fiangonana katolika Masimbavy Thérèse Jesoa Zazakely nandraisan'ny daolobe anjara no nanomboana ny fankalazana ny tsingeritaona fa 7 ny fahatsarovana ny tabataba 7 Marsa 1790 taty amin'ny distrikany Manitsara. Taorian'izay dia niazo teto ampasambaza izay fasany mahery fo ka nisy ny lanonana ara-panjakana fisafoana andian-tafika nataon'ny lehiben'ny distrikany Manitsara. Fitondranam-bavaka firaisampinoana teto amin'ny fiangonana FJKM eto Ambosary Atsimo no nisantarana ny fahatsiarovana ireo mahery fo tamin'ny tolom-panafahana ny taona 1790 izay nampitondraina ny lohahevitra hoe tolom-panafahana fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana. Taorian'izay dia niroso tamin'ny fanateram-boninkazo teto amin'ny tsangambato ny mahery fo teto Ambosary Atsimo izay notariany lehiben'ny distrika Andriamatoa Terasy Jakara. Raha ny aty amin'ny renivohitra ny prefektura ny Maroantsetra dia natomboka ny sabotsy 20 Marsa ny fanamarihana ny faha-7 taona ny tolom-panafahana 1790 ka nisantarana izany dia asa fanadiovana sy fanotofana ireo lavadavaka ny angonandrano teto anoloany tsangambaton'ireo mahery fo tamin'ny 9 ora maraina. Fotoana nanehoany ireo lehibe ny sampandraraha mpanjakana firaisampo sy fiombonam-po an'ny fitiavan-tanindrazana izay nitariany lehiben'ny filehovana Andriamatoa Befenara Louis Velombita. Tamin'ny folora maraina no tonga ny safiny andeha-tafika ny lehiben'ny distrika Ambohimaso nandrisy ny fankalazana ny lanonam-pahatsiarovana ny tolom-panafahana 1790 teto amin'ny tsangambato-pahatsiarovana Avaratsena Ambohimaso. Taorian'izany dia nidroso tamin'ny fananganan-tsaina sy ny fanolorana ny fehezam-boninkazo nataon'ireo manam-pahefana sy ny bekotro maro olatra tapapirona sy Satsimay. Avy eo dia nidroso tamin'ny kabary ny fandimbiasana ka teboka telo lehibe no
nampitain'andriamatoa lehibe ny distrika izay niompana tamin'ny loha hevitra tolom-panafahana fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana. eto amin'ny fasana mahery foan'izia sambava anoho ny famotoana ny vahoaka amin'ny fanamarina ny daty ny 9 martsa. Raha ny tantara dia misa telo ireo mahery fon'ny firenena no milevina eto. Taoreny fisafoana an-tafika no tareny prefeny sambava dia nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo nataony ireo olom-boatendry ny olom-boafidy. Raha na fampatsahivana ny tantara ny tolom-panafahana nataony solon-tegna ny zokiolona. 20 marsa 770 20 marsa 20 tsy ditsanjara tamin'ny fanamariam-pahatsiarovana ny fa 770 taona ny tsingerena ny tolom-panafahana 770 raha nitaty amin'ny distrika na Parafaravola izay notanterana teo Ambalamiana a Parafaravola. Fisafona ny andeha tafika notarian'ny lehibe ny distrika narahana firedonana ny hira-pirenena sy ny hiran'ny fanevan'ny tolom-panafahana MDRM. Fametrahana fihezam-boninkazo teo amin'ny Tsangambato mahery fo. Andro iray lehibe tsy adonoina eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny datiny 9 martsa izay andro nasahin'ireo razantsika nitsangana ny aron'ny tany ary nitaky ny fahafana ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny hoavy. Arak'izany notsarovana androany ny tsingeritaona fa 770 taona ny tolom-panafahana ka ho an'ny teto ho Vatomandry lanonana tsotra nefa nanany na izy azy nanamariana an'io. Taoriana ny firedonana miaraka ny hiram-pirenena naray ny fisafon'ny andeha tafika nataon'ireo manamboninahitra notariany lehibe ny distrika Aravelo miako Silver Herniaine dia niroso avetrany tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo. Ny fandimina naraka avy eo ny solombavambahoaka ny Madagasikara Sofia Ratsiraka sy ireo mpiara-miasa aminy ary ny ben'ny tanàna komina Ambonivohitra Vatomandry. Fitolomana mbavaka ho an'ny firenena malagasy sy ny mpitondra anatiny izao fanavaozana ny firenena izao izay niarana amin'ny FFKM dia nivavaka Resepinona teto amin'ny Akarambalabe Est ny sabotsy fa 20 ny volana marsa maraina no nisantarana ny fanamarina ny fa 770 taona ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 770. Tantara tsy azo kosehana ho an'ny taranaka ny tolona nataony mahery fo ka nisy ny varavarana misokatra nampiratiana ireo sary sy namerenana ny tantara tato amin'ny Maison des Élus ary ny horonan-tsary mifandraika amin'izany ny tolakandro. Langonana Aramiramila no tanterahiny teto anoloana ny Tsangambato ny mahery fo Andalamahitsy Sahamazava nenty ny nanamariana ny tsingeritaona fa 770 ny tolom-panafahana 770 ho fahatsiarovana sy famaizan-kasiny ireo anarivony maty taty Andapa. Mazava ny afatra teto nanomboka tamin'ny fotoam-bavaka ho fangatapitahiana ho an'ny tanindrazana tetsy amin'ny FJKM fagnasiny fahazavana no tarian'ny FFKM fagnetsehana sy famelomana ny fifankatiavana tokony hipaka amin'ny fitiavan-tanindrazana. 770 taona katroka izao no fahatsiarovana ny tolom-pahafana tamin'ny taona 20 marsa 770 ho an'ny distrikan'ny Mahabo dia nosantarina tamin'ny fivavahana iresam-pinoana tao amin'ny fiangonana EEM ny firaisam-pinoana ary taorin'izay dia niroso tamin'ny lanonana Aramiaramila teo amin'ny Tsangambato ny mahery fo naraina fametrahana fehezam-boninkazo. Taorin'izay dia niroso tamin'ny fanehoana ny tantara ny tolom-piavotana izay nataony mpampianatra pahay-tantara ao amin'ny lycée Resaotsy. Maro tokoa moa amin'izao fotoana izao no efa manadino nefa ireo tanora no fanilo miampita hamelona indray ny fitiavan-tanindrazana. Anisan'ny tena nahitana ny tolona mivavay 770 ny taty amin'ny faritry Moramanga. Nanamarika izany ny tabataba sy raraha fitifirana tamin'ny wagon izay nisy ny ramandrika na afatesana malagasy maro. Toy ny isa-taona dia toerana telo no entina nanamariana ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana amin'ny alalan'ny fametrahana fehezam-boninkazo amin'ireo fasamy mahery fo isan'izany ny tesy Moramanga ambony izay notarian'ny prefena Ambatondrazaka sy ireo olom-boafidy sy olom-boatiendry ary ireo manamboninahitra sy sivily aty amin'ny faritra loatra mangoro. Taorin'izay dia nitota amin'ny fametrahana fehezam-boninkazo tao amin'ny fasan'ny mahery fo lehibe ampanihifana izay notarian'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Andrianirina notron'ny solitena ny mpikambana amin'ny gouvernemanta ny filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena aty amin'ny faritany Tomasina sy tompona andraikitra maro. Tany mamokatra volo fanondrana, kafe, jirofo, dipoavatra, i manakara
ino natonga ny mpanjanaka ary nampiasa izany ho an'ny tombotsoany nanery ny malagasy nanao asany terovozona nanamboarana ny lalamby nampitoy any manakara sy fianarantsoa namoana ny vokatra nanohitra izany ny malagasy naneo ny fitiavan-tanindrazana ny daty ny 7 martsa 1790 nandritry ny hetsim-pahatsiarovana natao teto amin'ny fasany Mahirifo Ambalakara-Raina Manakara nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo ho an'ireo Mahirifo lafy tamin'ny ady ary ny famelomana afo fanilo miampita ho an'ny taranaka. Ny fanehoana ny tena fitiavan-tanindrazana amin'ny endriny rehetra, ny famelomana indray ny asin'ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy, ireno ny vohitra nandritry ny fanamariana ny fahatsarovana ny tolom-panafahana 7 Martsa 1770 teto Toamasina tamin'ity taona 1924 ity. No marihana teo amin'ny tsangambaton'ny Mahirifo izany, nisy ny fametrahana ny fehezam-boninkazo ho an'ireo Mahirifo sy ny fanolorana fanampiana ho an'ireo 4 mianadahy angasisana namborana tamin'ireo bekotro maro olatra ny tolona tamin'izany fotoana izany. Izy ireo izay isan'ny trabona tamin'iny rivodoza gezan'ny teto Toamasina iny. Tamin'ny fomba mihaja sy mendrika tokoa no nanamariana ny faha-7 taona ny tsingerenan'ny tolom-panafahana 7 Marsa 1770 tamin'ity taona ity ny teto amin'ny distrikany Mananaravaratra. Vavaka ny raisam-pinoana ny tanterana eto amin'ny fiangonana Eglezia Episcopale Malagasy na ny Anglikana Rokaroka izay notarian'ny FFKM kabary ny fanibiasan'ireo manam-pahefana voakasika izany. Tantara fofohy makasika ny tantara ny tolom-panafahana ary fametrahana fehezam-boninkazo ho maro-panajana ireo izay Mahirifo ny firenena tamin'izany fotoana izany. Nisy ihany koa moa ny fizarana panier garni ho an'ireo solon-tegnany zokiolona ary ihany koa fijerena sarimihetsika mifono tantara ny tolom-panafahana nandritra izao fotoana izao. Ny 70 taona ty aorenan'ny tolom-panafahana mbola miezaka mampahafantatra ny tantara sy ny zava-misy marina ireo ray aman-dreny ankehitriny fa anisan'ny toerana nisy hetsim-panoherana na vaivay ny tato amin'ny distrika Nambalavao ny 7 Marsa 1770 ny edena tamin'ireo mpanjana tany. Amanjatony ireo maty-maritora taty Ambalavao tamin'ny hetsim-panoherana anisan'izany ny tao Ambohitrympanefy ao amin'ny ilany atsinanan'ny distrika Nambalavao hoy ireo zokiolona eto an-toerana. No tiahivina ireo nandritra ny hetsika fahatserovana ny tolom-panafahana iampita amin'ny taranaka ny fitiavan-tanindrazana. Nantomboka tamin'ny vavaka iraisam-pinoana ny fahatserovana ny faha-7 taona ny tolom-panafahana taty amin'ny renivohitry ny faritra Analanjoropo tao amin'ny fiangonana Anglikana no nanaovana azy. Izay nitarian'ny FFKM ny alahady 17 Marsa teo kosa nisy ny fametrahana ny fehezam-boninkazo izay nitarian'ny prefet teo Ambatatoely ary nitohizina tamin'ny fasan'ny Mahirifo izay nisy ny tsangabaton'izy ireo manakaiky ny bazarin'ny tantsaha. Noarahan'ny fisafoana andian-tafika nambaran'ny prefet fa manandanja eo amin'ny mahaolona ny sorona nataon'ireo mpitolona fahoriana lehibe no ny ainan'ny malagasy nandritra ny 70 nahatratratra ny amin'ny Real anoany ny isan'ny maty. Vavaka iraisam-pinoana fangataham-pitahina ho an'ny firenena 70 taona ny tolom-panafahana izay natao tao ny fiangona FJKM fitiavana ny asabotsy fa 20 ny volana Marsa taona 1924 lasa teo no satarana ny fanamboana fankalazana ny tolom-panafahana taty amin'ny distrika ny Vohibe. Nitarika ny fotoam-pivavahana tamin'izany ny avy eo amin'ny FFKM aty an-toerana ka nitondra ny tenin'Andriamanitra ny avy ao amin'ny ekara eto Vohibe. Ka tamin'izany no namoaboasana ny fitiavan-tanindrazana. Tolom-panafahana fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana 1770 sy 20 feno 70 taona anio ny tolom-panafahana nataon'ireo malagasy Mahirifo. Ka teo amin'ny Esomata izay toerana misy ny tsangambaton'ny Mahirifo eto Morondava no nanaovana ny lanonana ara-miaramila sy ny fanaterana ny fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ireo Mahirifo ho an'ny tanindrazana. Notro ny lehiben'ny faritry Menabe Vonjimaika sy ireo olo-manakaja sivily sy miaramila. Ahita taratra teo ihany koa ny fizomo na ny fikambanan'ny zokiolona eto Morondava izay nitondra hafatra mafonja ho an'ny tanora taranaka faramandimby. Ka nilazany izy ireo fa ny fitiavan-tanindrazana dia tsy lova avy amin'ny razantsika fotsiny fa afo tsy maintsy ampitaitsika amin'ireo taranaka vaovao.
tamin'ny fomba mihaja sy mendrika tokoa no nanamariagna ny fahasivy amin'ny fitopolo taona ny tsignerenan'ny tolom-panafahana 7 mars 1770 tamin'ity taona ity ny teto amin'ny distrika ny Mananaravaratra. Vavaka ny raisam-pinoana ny tanterana tao amin'ny fiangonana Eglezia Episcopale Malagasy na ny Anglikana rokaroka izay notarian'ny FFKM kabary ny fanibiasan'ireo manam-pahefana voakasika izany. Tantara fofohy makasika ny tantara ny tolom-panafahana ary fametrahana fehezam-boninkazo ho maro-panajana ireo izay mahery fo ny firenena tamin'izany fotoana izany. Tolom-panafahana fanavaozana tiavan-tanindrazana andro manandanja amin'ny firenena ny daty 7 Martsa na tsara izany tamin'ny alalan'ny lalonana ara-miaramila ny teto Sainte Marie izay natao tao amin'ny kianjany mahery fo Ilo Madame. Tamin'ny folora maraina no nanomboka ny lanonana tamin'ny alalan'ny fisafoana ireo andia tafika narahana kabary ary fametrahana fehezam-poninkazo. Iray tsy mivaky ny malagasy ka tsy tokony ho zarazarainy ny karazana politika sy tsy fitovian-kevitra. Akanga maro tsy vakinamboa ho ny ben'ny tanàna Krofo Beaso sy raha nandray fitenenana. Ny 70 taona ty aorenan'ny tolom-panafahana mbola miezaka mampahafantatra ny tantara sy ny zava-misy marina ireo ray aman-dreny ankehitriny fa anisan'ny toerana nisy hetsim-panoherana na vaivay ny tato amin'ny distrika Nambalavao ny 7 Mars 1770 ny edena tamin'ireo mpanjana tany. Amanjatony ireo maty tora taty Ambalavao tamin'ny hetsim-panoherana anisan'izany ny tao Ambohitripanefy ao amin'ny ilany atsinanan'ny distrika Nambalavao ho ireo zokiolona eto an-toerana. No tia hivina ireo nandritra ny hetsika fahatserovana ny tolom-panafahana hiampita amin'ny taranaka ny fitiavan-tanindrazana. Teto amin'ny tsangambaton'ny mahery fo eto Avaramanda no nametraka ny fehezam-boninkazo ireo manampahefana notariany lehibe ny distrika. Ny fitiavan-tanindrazana nananan'ireo mahery fo ny ady nandritra ny tolom-panafahana no tokony iredareda ao am-pony tsirairay ary tsy tokony avela fotsiny ho raraka tany ny raha nalatsaka izy ireo indrindra amin'izao fanavaozana izao ho ny lehiben'ny distrika ny Manandrina raha nampatsiah ny androm-pitoloman'ireo razambe ny taona 1770. Ho mariky ny fahatsiarovana ny tsingeritaona fa 7 ny 7 Martsa dia niaran-drotra teto amin'ny kianjan'ny fahaleovan-tena ambony avaratra ny teto amin'ny commune Ambovombe Centre renivohitry ny distrika ny Manandrina izay natomboka tamin'ny fananganana ny fanevam-pirenena ary ny faranana tamin'ny fanateram-boninkazo teto amin'ny tsangambaton'ny mahery fo. Araky ny loha hevitra niraisina tamin'ity taona 1924 ity ny tolom-panafahana fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana dia nanamafetrany ny lehiben'ny distrika ny Manandrina fa tokony avaozina tokoa ny fahatsiarovana ho fanelo mampita ho an'ny taranaka any afara. Anisany nandray anjara tamin'ny tolom-panafahana 1770 ireo ray aman-dreny tany aloha avy eto amin'ny komina ny fiadanana distrika ny Fandrina nefa tsy mbola nanana tsangambato hanamarena izany tolom-panafahana izany ity komina ity hatramin'izay fa tamin'ity taona 1920 ity vao nahatafatsangana tsangambato ny fokon'olona notarian'ny mpitantana ny komina amin'izao fotoana izao. Tsangambato fahatsiarovana ny tolom-panafahana ny 7 Mars 1770 ho fahatsiarovana ireo zavanitranga tamin'ny taona 1770 sy ny lazana ireo olona sy ny zavaniseho ary ny hetsika niseho tamin'izany fotoana izany. Manambara fanomezam-boninahitra ireo olona nitolona tamin'ny 1770 taty amin'ny tapany atsimon'ny distrika ny Fandrina niainga teto amin'ny komina ny fiadanana sy ny zavanitranga tamin'izany fotoana izany ny fametrahana ny tsangambato toy izao. Fotoana sarobido an'ny tantara-pirenena ny fanamarena ny tolom-panafahana 7 Mars 1770 ka mila mifanometanana hanavao ny fitiavan-tanindrazana ao am-pon'ny tsiraray amin'ny alalan'ny fanatsarana ny asa manandrify no fanehoana ny fanavaozana mba hampisy ny fampandrosoana hoy ny lehiben'ny distrika ny Fandrina Ramatoa Rakotoarisoa ny ony Dinamirana Entso nandritra ny fanamariana ny fa-770 taona ny nisiny ny tolom-panafahana 1770 ateto amin'ny distrika ny Fandrina. Nazavay ny lehiben'ny distrika ny Fandrina teto ny lohahevitra ny fanamariana dia ny fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana ka nosantarina tamin'ny fisafona ny andehatafika dia ny zandary sy ny polisy-pirenena eto Fandrina no taon'ny lehiben'ny distrika any hetsika fanamariana na raha ny lahateny fohy nataon'ny lehiben'ny distrika sady fankasitrahana ny rehetra izay nandray anjara tamin'izao fanamariana izao.
ary nofaranana tamin'ny fametrahana ny fehezam-boninkazo izay nosantariny lehiben'ny distrika nisy olo tena nisy olombavamboaka ny Madagasikara ro avy eto amin'ny distrika ny Fandrina ny avy eo anivon'ny komina ambony votry Fandrina ary ireo fikambanana maro samihafa misy aty an-toerany fa ny lohan'ny fanamariana ity 7 marsa ity dia efa nisy ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana no tanterahana teto amin'ny fiangonana FJKM fiavozana Fandrina ny sabotsy fa 20 ny volana mars nentina nitondranam-bavaka ny firenena amin'izao fanamariana ny nisiny tolom-panafahana izao. Tantara tsy fanadino miredareda am-pony malagasy ny fitiavan-tanindrazana nasehon'ireo mahery fo niady ho an'ny fahafahan'i Madagasikara. Feno 70 taona ny fahatserovana izany izay mbola tsaroana mandraka ankehitriny. Ny distrika ny Vangaindrano izay anisany niaina ny fangiry firenena nataon'ireo mpanjanaka ihany koa. Tsy tokony ho fahazarana fotsiny ny fahatserovana ny daty ny 7 mars fa apetraka ho tadidy mandrakariva ireo ainana fohy tamin'izany ka ho fanavaozana ho an'ny fitiavan-tanindrazana marina hiteraka fampandrosoana no asehon'ny malagasy tsirairay. Tolona natao tamin'ny 47 dia nahazoantsika fahaleovan-tena tamin'ny 1960 ka ho antsika izay mandalo ady sarotro zao mananovy marina mila avaozana zany fitiavan-tanindrazana amintsika zany satria misy efa tena lefina ny sasany. Fisafoana andiatafika nataon'ireo tompon'andraikitra narahana fametrahana fehezam-boninkazo eo amitsangam-baton'ny mahery fo ary ny tantaran'ny 1770 ny ainan'ireo mpitolona mahery fo no nanamariana ny andro ny 7 marsa taty an-toerana. Tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny oran'ny fampahalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany atokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra miara-ny salata amin'ny fanatorosana ny fampahalalam-baovao manome fotoananao manaraka indray filoma tompoko.